Ny antony zao hetsika ataon'ny WUSHU zao dia fanitana nefa ao anaty club mandray mandeha ny ampitatiko ary fanitana sy fanendiana ny manodidina mba natevin-darana ny WUSHU eto Andranomanelatra. Ny tanjona moa dia fanandratana avy ny WUSHU. Misy tena manao hoe lasa vorona aza fody bitafitsaky mena, lasa miloka aza hafa ihany mena, lasa mena aza hafa ihany mena kisoa, fa na samy sport aza manao maizy azy ny WUSHU misoratra. Ny hetsika izay natao teto Andranomanelatra dia somary satria vaovao taminay ilay izy dia izay vao nandray ny hetsika ireny dia somary henjakenjanay nefa na izany aza eritreretinay tsy maintsy vita ilay izy ary ny fihetseham-po izany tena faly dia faly zay satria ny eritreretinay tsy havita zavatra ohatr'izany ny izy avy eto amin'ny kliba Andranomanelatra zany dia isan'ny nahafinaritra taminay ilay izy. Ah!